fiobian Jehova ary tany rehetra, manompoan Jehova amin'ny fifaliana, makanesana atsiany amin'ny fiobiana. Oko fantatsareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao antsika dia azy sika sy ny fianjiny. Raha iny ny afatrava amin'ny teninao zahay ry tompo, irinay arangatanay ianao mihitsy no iteny, ka mitenena Jehova ao fa iaino ny mpanomponao, noho ny anaran'i Jesosy. Amen. Falme arabanao tsato izao sabata mahafinaritra izao, fiadanan'ny tompony ho aminao amin'ity anio ty, ary iny anie mba fitahin'Andriamanitra hirotsaka amintsika tsirairay avy. Mbola manasanao ny anjain'ny baibolinao ka andao vakitsika ao amin'ny Exodosy 4:1-4. Exodosy 4:1-4. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanananaka vehivavy ka niteraka zazalahy, ary efa hitany fa zaza tsara izy, dia nafeniny 3 volana. Dia andao vakitsika anjainy manaraka ao amin'ny Romanina 5:12
sy faraiky amby roapolo. Romanina 5:5 sy faraiky amby roapolo. Mivaky toy izao vakina amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny lalàna dia niditra koa be ny fahadisoana. Nefa teo amin'izay niabeazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra. Mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no nanjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana, ho fiainana manjakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Manetry teny eto anatranao zahay ry Tompo amin'izao fotoana zao, mivavaka aminao, manandratra ny voninahitra ao sy ny anaranao. Raiso zany fanompoana ataonay zany mba ho ankasitranao tondidika azy manompofana. Anao no mendriko derena hatrizay ka ho mandraka izay, anao ny voninahitra ny fanjakana noho ny anaran'i Jesosy anonako zany. Amen. Eny ary tonga amin'ny fanompoam-pivavahana manokana mikasika ny fanatitra isika izao, dia manasa anao mba hanomana izany arahana vavaka mangina. Amen. Zao dia hamaky teny soratra masina isika ao amin'ny Hebreo 7:10, 15:10 ka hatramin'ny 4:20. Hebreo 7:10, 15:10 ka hatramin'ny 4:20, izay hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Gaoka isika hanatitra fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia mivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany, fa aza manadino anao soa sy antra, fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Araka izany andin-tsoratra masina izany, izay milaza amintsika mba hidera sy hankalaza an'Andriamanitra indrindrandrindra amin'ny alalan'ny fanatitra izay ataontsika, satria tsika matoto izao dia mbola noho ny fitantanan'Andriamanitra, noho ny fahasoavany, dia mendrika tokoa raha terintsika ho azy izany fanatitra izany. Andeha ary isika hiaraka hivavaka hanondrika ny lohantsika isika. Ranay ao izay an-danitra, anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra anao izay fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara ary tsapanay izany. Ankehitriny ary izahay dia hanatitra ny fanatitra ao anao ary amerina izany satria mahatsapa ny fitantananao izahay. Koa ankehitriny dia raiso izany havita be amin'ny asanao sy ho voninahitra ao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana mivavaka. Amen.
fitahiana. Faly miarabany ankizy kely a, tonga amin'izao fotoana hanomezana fampaherezana ho anareo izao. Tantarana tovolahy kely ray mahafinaritra no resantsika amin'ity androany ity. Rehefa niteraka zazalahy ty ramatoa anankiray a, de hitany hoe zaza tsara le izy. De nafeny ny 3 volana satria rehefa nitombo ny zanak'Israely tany Egypta de nitady ny fomba rehetrarehetra amin'ny mpanjaka mba hamonoana ny zazalahy zay teraka rehetrarehetra. De rehefa fantatry le neny hoe teraka le zazalahy zaza tsara, de nafeniny a nandritra ny 3 volana. De tao anatin'ny 3 volana le zaza tsy nitomany mafy mihitsy fa moramora foana. Fa rehefa nitombo le zaza de nanomboka nitomany mafy namoaka feo, tsy azo nafenina tsony. De ozy ny neniny tam'le tao amin'ny ankohonana hoe andao afenitsika ty zaza ty ho avotana nen'le zaza. De rehefa zay a, de nikarakara fiara zozoro mahafinaritra le reniny a anafenana ity zazalahy kely ty. Hainao ve ny anaran'le zazalahy? Mosesy ny anaran'le zazalahy. De rehefa vita le fiara zozoro a, de nalefa tany amin'ny ranony ily a le tovolahy kely, le zaza kely vao teraka zany, nanaraka anazy teny anabavin'ny vavy kely antsoina hoe Miriam. De rehefa nandeha teny le sambo kely nitondra le zazalahy kely a, tsy feno rano mihitsy le izy a, magaga fa tena vita ny neny tsara le izy. De rehefa nandeha teny a, de manaraka vetorina manaraka le fiara zozoro misy an'le anadahy keliny a, le zokon'ny vavy. De rehefa ela hita le zanaky ny mpanjaka le izy, "Wah, ino re? Andana hoe alay ho anahy io." De nalay le mpanompo vavy le izy a, "Inona natao? Zaza kely mahafatifaty kely natao." Ozy izy zanaky ny mpanjaka hoe, "Ho alaiko ho anaty." Niazakazaka avy hatrany le tovovavy zokony a, teny hoe, "Ie, za mahita pitaizana iny fa mety aminareo ve?" De ozy izy zanaky ny mpanjaka hoe, "Ie, mety aminay fa ho eto ty. Iza moa izy io fantatrao ve? Neny ihany kay nasaony taizan'le zaza." Zany rakizy ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Rehefa misy olona zay matoky an'Andriamanitra de mahay fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra amin'ny mpanompony a, mba ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Zay a ny fampaherezana ho an'ny ankizy a, fa hivavaka marana fotoana. Isaorany anaranao Andriamanitra noho izany teninao izany tamin'ity androany ity. Aoka ne mba samy handray lesona ny ankohonana, ny ankizy tsirairay avy, hiara-iasa hifameno amin'ny ray aman-dreny ary hifanohana amin'ny zavatra rehetrarehetra. De ome fahendrena mandrakariva ny ankizy maneran-tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
filtriana mitety rano masimbetsy ty zay ale tambe sarankeloka sy fijaliana nilauzany avatiana mamakivaky alondrano sy tafiltriana mitety rano masimbetsy ty zay ale itambe sarankeloka sy fijaliana nilauzany avatiana Ansu Jesosy Tukuzenyano keuamini mahita fiadana pusi manatausha miarinarapushaka Ansu Jesositi Jesus iti nitantana ni fiainana tsy ofefika izay eo aminy tsy ofefika izay eo aminy tsy ofefika dia tiako aloha nidirana amin'ny toroteny a resadresaka fo momba ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra araka ny fahaizantsika azy. Jesosy Kristy a raha ny tena marina tsy zanak'Andriamanitra fotsiny ihany fa izy mihitsy no Andriamanitra ary Andriamanitra pahary. Raha nilaza hoe ndaotsika morona ny olona tahaka ny endritsika Jesosy mihitsy no teny tamin'iny. Izy no nahary ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra rehetra fa tsy zanak'Andriamanitra tsotra fotsiny Jesosy. Ny toroteniko androany ampidiriko amin'ny tantara kely anankiray zay natrehiko tamin'ny seminaire anankiray zay natoniko. Nametraka fanontaniana apetrako dia hoe sasalamy zao. Nisy jiolahy anankiray fa raindahiny mitondra basy izy ary mitondra antsy nanafika tokantrano anankiray zay heveriny fa manam-bola be. No niditra tao izy tiferina aloha le rangahy maty. Vadiny koa be voka be tonga dia nyvonoiny ary nitataha ny kibony le ramatoa be voka maty koa. Manana zanaka tovovavy kely anankiray koa zareo eo amin'ny 14 taona sy 12 taona io. Nifatorany ty ambony fandriana ny tombony aman-tanany ary nendany lambany rehetra mbola nanaovany akasiparana koa dia nalainy daholo ny fananana tao an-trano dia lasy izy vita ny opération nataony. Dia nametraka fanontaniana tamin'ireo mpanatrika seminaire zany olona zany ve raha mibebaka hoa mbola vonjena ve mbola azon'Andriamanitra vonjena olona toy zany. Nisy namaly hoe azon'Andriamanitra vonjena ozy ohatra tsy resy lahatra zany olona ohatran'izany ve dia vonjen'Andriamanitra. Gravy le fahotana ty vitany teo sady namono le rangahy namono vadiny tatahany kibony zanany vavy mbola nanao ny akasiparana. Ohatrany tsy azo ekeny raha tsy faravaratsiny mba misy valiny
miatra aminy zay izy oekeny avela am'izao fotsiny ve mpanao ratsoatra an'zany de hoe vonjeny ohatrany tsy rariny fitsaran'Andriamanitra raha zany de avy te moa zao ny avaran'le fanazavana ty seminaire raha hoe ekeny izy vonjeny farafaratsiny am'zareo vazaha manko rehefa misy olona manao ilaka be vava misy havana ny namany misy olo azy ohatra hoe tifirina le olona iny afahana le nanao meloka le nisolo azy ndray no tifirina vonoina za fomba mivazaha mety azo ekeny raha zany misy olona isolo azy tsy ho faty izy afahany de le misolo azy no vonoina tantaram-pamonjena ohatrohatran'izany zany rehefa nanota ny olombelona nanao eloka be vava rehetra nisy nisolo atsika tsy iza le nisolo fa le olona nitantaraiky tamin'ny voalohany teo le Jesosy zanak'Andriamanitra tena nisolo ny mpanota rehetra izy ary le rangaha teo raha azo vonjena izy dikan'izany Jesosy no naka ny toerany koa azahoana mamonjy azy zao zany voalaza amin'ny olona nisolo Jesosy toerany ndao mba jerentsika kely amin'ny Romanina toko 5 ho jerentsika aloha toko 9 aloha jerentsika voalohany Romanina toko 5 zao voalaza eo amin'ny fitarian-teny ny famonjeny Jesosy Kristy ny mino azy famonjeny Jesosy Kristy ny mino azy zany hoe ny fepetra eto mino an Jesosy aloha le olona ny de hoe mino an Jesosy manaiky azy manaiky hitandrana ny didiny ary manaiky hiova le izy vonjeny izy avy eo de ao amin'ny toko 10 koa misy lohateny mitovitovy amin'io ny asa soa anana ny mino an'i Kristy ny mino an'i Kristy misy asa soa tombon-tsoa anana an'izany eo amin'ny andiny voalohany izy hoe ko amin'izany satria efa no marinina tamin'ny finoana atsika dia aoka tsika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika misy noty kely ery ambany hoe manana fihavanana amin'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika rehefa nanaiky isoloanao zany Jesosy nanjary avan'Andriamanitra mpihavana amin'Andriamanitra atsika io toko 5 io tena toko milaza ny anafahan'olona anankiray zay manaiky an Jesosy resintsika eo amin'ny 10 ohatra maraiky 12 ty ihany novelibelaro eto amin'ny toriteny koa de ijanona avy eo toko 5 nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavany eo amin'ny 7 ma tsy izy mazava koa fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray nanjaka ny fahafatesany no nataony anankiray mainka zay ahazo ny aben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana no nataony anankiray sorabaventy Jesosy io dia Jesosy Kristy izy na dia teo zany fahotana rehetra nataony Adama dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ekena zany le fahamarinan'ny olona anankiray zay meloka teo tsy hoe zany amin'ny 7 koa tahaka ny natongavany fanamelohana ho an'ny olona rehetra no ny fahadisoana iray no natongavany fahamarinana ho fiainana kosa ho an'ny olona rehetra no ny fahamarinana iray mazava zany fahadisoana anankiray nataony Adama mpanota daholo atsika mendriko vonoina nisy anankiray nefa nisolo atsika dia Jesosy dia manjary hamarinana zany misy toko sendiny mahafinaritra indrindra ao amin'ny baiboly mahafinaritra mihitsy toko sendiny io amin'ny Korintiana voalohany toko 5 io 2 ohatran'izao le teny tahaka ny afatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy ao amin'ny Adama zany tsy sola tsy ho faty daholo satria mpanota kanefa koa amin'ny Kristy izy ho velona koa ny olona rehetra no ny fanekena finoana ary fanaranan'i Jesosy na dia ho faty atsika rehetra rehefa manaiky an'i Kristy ekena ho vonjeny ho velona indray zany atsika rehetra zay zany tombony amin'ny faneken'i Jesosy hitondra ny helotsika toy zany eo amin'ny andininy ambanimbany fa tahaka nanaovana ny maro mpanota no ny tsy fanarahan'ny olona iray no anaovana ny maro marina kosa no ny fanarahany anankiray ary ny lalàna ozy dia niditra koa ahaben'ny fahadisoana dikan'izany rehefa nisy ny lalàna vo maika be koa ny fahotana satria voadika reny lalàna reny nefa teo am'izay ny abiazany ota ozy no ny oarany fahasoavana be lavitra zay ny zavatra mahafinaritra na dia teo aza ny ota be dehibe ny fahasoavana kosa no ohatra lavitra no ny ota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany namarana ny azy mba ho tahaka ny nanjaka ny ota tao amin'ny fahafatesany nanjaka ny ota no niteraka fahafatesany tahaka izany koa nanjakany fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika rehefa
ny soloany Jesosy ny eloka atsika, nina ditra atsika amin'ny fahotantsika dia amarinina atsika amin'ny alalan'io Jesosy Kristy io. Ao amin'ny Jakoba io zavainy tsara io teny io mazava kokoa ndao jerentsika Jakoba toko 2:3. Jakoba toko 2:3 ovakintsika amin'ny alalan'ny Jesosy zany. Zao mivaky zo ao. 3:13 mantsy fa tsy 3:13. Jakoba toko 2:3. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo. Zany hoe ho an'izay tsy manao ny marina, fitsarana tsisy famindram-po. Tsisy famindram-po avy amin'Andriamanitra raha olona meloka. Kanefa ntohiny. Ary famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra amin'ny fitsarana. Dikan'izio hoe tsy matahotra amin'ny fitsarana hoy ny famindram-po. Amin'ny teny frantsay izy nandresy hoy izy ny fitsarana amin'ny famindram-po satria ambony ny fitsarana hoy izy ny famindram-po. Mbola ambany no nivokotra amin'ny fahotana ny famindram-po zay entiny Jesosy ho an'ny mpanota anankiray zay mibebaka. Jesosy manko tena nijaly izy. Io angamba maraparana koa mifanazavako hoe mbola mana fotoana bebe. De ohatrohatran'izao ny tantaran'i Jesosy. Lakamisy indray mandeha alohan'ny isamborana azy avy nandeha fanasan'ny tompo. Niaraka tamin'ireo mpianatra izy ho any amin'ny tendrombohitra anankiray avoana manko izy io. Atao hoe oliva, tendrombohitra oliva. Nandeha Jesosy sy ny mpianatra niresadresaka teny an-dalana. Rehefa tonga tao amin'ny toerana anankiray matetika ivavahan'i Jesosy atao Getsemane, tao izy nivavaka. Nivavaka tena nivavaka mafy mihitsy. Ary lazain'ny Baiboly fa ny rà nidinitra mantsy teo aminy, lasa rà mihitsy. Ny zavatra nikorotany mihitsy tao amin'ny Jesosy tao. Ary lazain'ny Madamo White fa saika maty mihitsy Jesosy tao noho nivesitra amin'ny fahotana zay, nitambaby taminy. Very zany rafa mitsimbadika lasa dinitra zay fa hafa zany. Lazain'ny Sotra Masina naniraka anjely Andriamanitra nanompany Jesosy. Nanampy azy tao ary zany anjely zany nanarina azy nanomery azy le raha tsy zany saika maty tao Getsemane Jesosy. Tamin'iny alina iny any tonga Jodasy nieraka amin'ireo miaramila nanambotra azy. Ary zany fatorana izy. Natao chaîne zany raha miendritsika zao. Jesosy tsy tokony natao zany. Reny olona ambony sahalan'ny hoe député na sénateur reny tsy azo atao chaîne foana. Satria olona manana ny ady. Jesosy anefa mbola ambony noho zany. Nefa mifatorana izy. Nientina tamin'iny alina. Ary tamin'io alina Jesosy tsy natory mihitsy. Nitsaraina tany amin'ny Héroda, tany amin'ny Kaiafa, mpisorona be, tany amin'ny Pilato, naverina amin'ny Héroda, naverina amin'ny Pilato, tsy natory mandramarina, ary tena reraka izy. Ary teo amin'ny Pilato namarana anazy, nikapohina izy, nalana ny lambany, de nalefa ny kapoka am'le vy mirantsan-drantsana ohatran'ny kapoka mantsy misy vy ary mitendrony, iny alefa tao amin'ny lamosiny tao. Ary misy soratra mihitsy amin'ny lamosiny Jesosy tao noho le kapoka nahazo azy. Ao amin'ny Salamo 7:20 izy io 17 lazainy hoe fa nisy ohatrany hoe reny denangadinombo reny mihitsy ao amin'ny lamosiny Jesosy noho ny kapoka nahazo azy. Ary tsy vitan'izany sasany mandrora, mandaka, manoto maina. Zany nataony Jesosy. Misy anankiray mihitsy naka volombavany, natao ohatran'izao, naifikifika. Lazain'ny Isaia toko 50 zany, 9 io volombavany Jesosy nisotsotonina nampijaliana. Ary ny tena loza dia zao, nisy olona anankiray naka vato. Nalefa teo amin'ny Jesosy namonoana tsy tany amin'ny lohany, fa tany amin'ny vavany. Ary lazain'ny Baiboly fa tena banga mihitsy nifin'i Jesosy. Azonao rejerena ao amin'ny fitomaniana toko 3 zany, 3:10 hatramin'ny 7:10. Tena banga nify io Jesosy zany. Tsy araka fiheverantsika azy. De zany nahazo ny zanak'Andriamanitra. Tonga ny maraina, nampilanjana azy le hazo be mavesatra nomboana azy. Noho izy efa reraka tsy zakany tsony. Tena ohatrany efa nanao ohatran'izao mihitsy Jesosy nandeha zany. Farany nianjera, ry telo nianjera mihitsy izy. Nahita olona anankiray moa izy ireo samborona, iny nalefa nitondra le azo fijaliana. Tonga teo Kalvaria, atao hoe karandoha, zany dikany hoe Golgota karandoha, faty, karandoha. Mipetrapetraka irany. Tonga defa kivy ratsy ianao mahita. Efa teo roa lahy jolahy, mifandrika. Jesosy atao fovoany, nankadina ny lavaka. Anatsotona le azo fijaliana. Jesosy nampandrina ambony le azo, nifantsihana am'le fandrika be, ombo mihitsy lazany azy. Velezina amin'ny marteau, niditra am'ireo nofo, taolana, hatrany am'le azo, ohatran'izany koa kavalana, ohatran'izany koa ny tongotra. De rehefa voafantsika natsangana le azo be, de natotona mafy tam'le lavaka, ary nisokatra mihitsy le fery teny amin'ny tanàn'i Jesosy. Ary tena iny Jesosy narary mihitsy iny le nanotona anazy.
teo jesosy nanomboka tamy 5 lazainy marika toko fa 5 tamy 5 ora maraina izy 5 no naantona teo teo amin'ny ora fa 12 lazainy matio toko fa 17 ndreo 5 de teo amin'ny 12 tatao vonana maizina ny lanitra amantany masoandro zay noariny jesosy izy namorona anio tsy nandeha fazavana ho azy tsony ary natahotra mihitsy jesosy raha io zavy afoinao eto satria Andriamanitra tsy nanaiky ijery jesosy feno fahotany zao tontolo zao jesosy ny fahotany olona rehetra natambaby teo aminy anika tsy zakany vaky ny fony tsy le lefona ingena afateny jesosy tsy le fantsika tsy le kapoka ny fahotany zao tontolo zao nitambaby teo aminy anika tsy zakany zany dia maty jesosy le zanak'Andriamanitra maty noho ny fahotana mihitsy izy ka nizaniza manaiky any jesosy ino azy efa nentiny teo amin'ny azy fijaliana le fahotana teo amin'ny ranga ratsy fanahy be nitantarako tamin'ny voalohany teo tsy nanaiky reo mpanatrika conférence na séminaire mihitsy dia avotsotro foana ve le olona oa tsisy valiny ve zany hay nisy valiny ihany izy tsy zany nizaka le valiny fa le jesosy zanak'Andriamanitra le jesosy Andriamanitra mihitsy teo amin'ny azy fijaliana na dia Andriamanitra azy tsy nanaiky ijery azy fa maty afakaina teo le jesosy le tompotsika dia azo vonjena zany ny olona amin'ny alalan'ny fahafatesany jesosy ninino fahotanao ninino dalanao ditra vitanao rehefa manaiky ny jesosy ho mpamonjy anao ho tomponao mino azy anao de raisiny misy Jolay koa ngena votany jesosy eo baiboly misy mpivarotena ao ninina dalany ny raisiny jesosy teo amin'ny azy fijaliana zany fantataraiko teo fa tsy manino le ozaveko bebe kokoa tamin'ny 12 hatramin'ny 3 satria tamin'ny 3 jesosy no afakaina zao zavatra nisy maizina ny lanitra maizina ny masoandro Andriamanitra mihitsy ny ambotsy ijery any jesosy satria feno fahotany izy mifahotanao fahotantsika fahotany zao tontolo zao zay nitambesitra teo aminy tsy zakany zany ary zay naafaka niany oa teo hoy jesosy tamin'ny rainy raha io nahoana ny biafonao angano jery azy ray teo zany sambany Andriamanitra tsy nanaiky ijery any jesosy satria feno fahotana marikoriko jesosy matetika raha zany jesosy ny ray ane de eto amiko mandrakariva tsy mandao aho irery izy fa teto kosa ny ray nandao an jesosy satria feno fahotana jesosy ary fahotana sy ny ray tsy miaraka fa jesosy ny zaka zany zakainy fahotan'olona rehetra fahotantsika rehetra fahotanao ny zakainy zany mba zoana mamonjy anao mamonjy mamonjy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany de azo vonjena ihany le olona teo raha mibebaka izy le ranga nanatika kibony lehibe voka nitifitra le ray aman-dreny ary le zanany mbola naolany koa azo vonjena izy raha mibebaka izy manaiky any jesosy ho tompony ho mpamonjy azy ninina fahotana ny adalana ekeny jesosy ny amonjena izany olona zany satria zany nafatesany le zanak'Andriamanitra aleo averiko kely mahafinaritra be tao amin'ny Romanina toko fa 5 teo ozy izy hoe 9:20 ary ny lalàna dia niditra koa abe ny fahadisoana zay ny asan'ny lalàna manambara ny fahadisoana mahabe ny fahadisoana nefa teo am'izay ny abiazany ota no noharany fahasoavana be lavitra tena nohatra lavitra no nabetsahan'ny fahotana ny fahasoavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary namarana ny azy mba ho tahaka nanjakany ota tao amin'ny fahafatesany nanjakany ota tao amin'ny fahafatesany ary tena andripadripaka mihitsy izy tahaka izany koa anjakany le fahasoavana amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomposika misy fiainana mandrakizay ary marina nge io ty le toko sy andininy malaza hain'olona tsy anjerina dia zazakely aza hoe fa toy zao nitaovan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokany mba tsy ho very zay rehetra mino azy nizanizy tsy ankanavaka na jiosy na jentilisa na vazaha na gasy na lahy na vavy na tanora zay rehetra mino azy dia vonjeny Jesosy mba tsy ho very zany olona zany zay no nahafatesany Andriamanitra nie hitay anao hitay ako tahatsika tsiraray avy zay mandre zany teny zany mba anaiky any Jesosy ary eza matahotra anao tariminy Jakoba nivakiko teo tsy matahotra ny fitsarana ho izy le fahasoavana teo na dia etrika fitsarana izy satria mahazo fahasoavan'Andriamanitra izy
tsy matahotra izy. Amaranako azy tantara anankiray tany amin'ny fonjan'ny Angletera. Mpanjaka isan-taona mandeha mamangy fonja ary manafaka olona izy. Rehefa mpanjaka manafaka dia afaka. Mitety fonja izy. Manontany nampigadranao, za mako voendrikendrika nanao ohatran'izao. Tonga amin'ny anankiray za koa ohatran'izao. Tonga tamin'ny za voaisako le voendrikendrika daholo. Tonga amin'ny olona anankiray fa lehibehibe zay izy, fa inona navoanao? Za ndray tena nataoko navoao. Zao nataoko tantarainy tena manenina. Tahoana mo tratra. Ozony mpanjaka tamin'ny gardien chef, avoara ty. Fa hoy, izy tena niaiky nanao le fahadisoana ndray nafahana. Ina ny antony? Niaiky ny fahadisoana izy, ary nilaza fa tsy marina izy, fa mpanjaka ihany ny anteherany, anafaka azy. Ary nafahany mpanjaka izy, de tsy nigadra tsony. Ohatrohatran'izany zany atsika ny fahafatesana sy ny fahotana. Rehefa manaiky le mpanjaka sy tompony tompo, zay maty ny solo atsika, de avelany koa ny elitsika, raisiny ho zanany atsika, rahalany ho mpandova amin'ny fiainana mandrakizay, ary tsy miatra amintsika tsony ny fahafatesana. Na ny tamby ny ota, zay mitaky karama, fahafatesana, mitaky fandevonana sy fandringanana, fahafatesana, fa amin'ny alalan'i Jesosy ny fahasoavana mihoatra be lavitra izy ny fahotana, de azo vonjena ny olona rehetra zay mino azy. Averiko farany le toko sy andininy mahafinaritra be ozy aty hoe, Korintianina voalohany toko 10:20, tahaka ny afatesany olona rehetra amin'ny Adama, maty daholo ny olona amin'ny Adama, mpanota, tsika zao aza mbaloha faty zany, aveloma ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, noho ny fahasoavany, noho ny famindram-ponya, noho ny izy nanaiky izy loatsika. Andriamanitra ny ahitatsika amin'izany toroteny tsotsotra zany. Amen.
mivavaka atsika marina ray malala eo misaotra anao am'izany teninao mba tsy ho verimaina zany hiasany anatinay hitondra nay bibahana marina noho ny anarany Jesosy tomponay amen.